Faly miarabatsika malagasy. Sakanavaka tsovako volo. Araka ny pejy. Ny Paolo Emilio Raholinarivo Solonavalliny. Président ni Fédération des Grands Corps eto Madagascar sady président Synad, syndicat des administrateurs civils de Madagascar. Efa nampanantena fa hanao direct. Ary nanaovana an'ity direct ty zany, matoa tsy nasiako hirahiry izy fa tonga de nalefako sy natao hidivana amin'olona hiagresena nizaniza. Fa araka ny teneniko, c'est pas la peine hiagreser olona zany amin'ity fiainana ty. Na izy izy. Fa kosa afaka atao miteny marina sy mifampianatra. Ny tenenana eto fa matetika ny olom-boafidy no manimbazimba olom-botendry. Tsy haiko inona ny antony. Fa rehefa ny hadihadina le izy de mieritreritra ny olom-boafidy fa avy amin'le olom-botendry sy ny mpiasam-panjakana no mahalany sy tsy mahalany azy. Ka izahay administrateur civil, isan'izany ny représentant de l'État, sy izahay rerany nefa fa ny mpiasam-panjakana rehetra de zimbazimbain'ireo olom-boafidy mpanao politika reo. Indrindra ny député. Misy une séparation des pouvoirs, misy koa ny séparation des fonctions. Ary raha voalazan'ny lalapanrenana de mazava tsara ny asany zany solombavam-bahoaka zany, de mazava tsara koa ny asany exécutif. Ireo olom-botendry reo de manao relais ny asany fitondrana foibe. Misolo tena ny premier ministre, misolo tena ny filohan'ny république. Satria nesika de exécutif bicéphale, de ao ny président de république, de ao ny premier ministre, de tête. Ka misolo tena mpanjakana, zay ny zimbazimbaina foana, ary misy proof amle vidéo zay malaza be amin'ny Facebook eo, de misolo tena ny fitondram-panjakana foibe. Lalàna no mifehy zany représentation de l'État zany. Na ny fisoloatena panjakana. Loi 2014-021. De misy décret d'application io, décret 2014-1929. Tsy hiady amin'izaniza zay. Fa tokony fatarina raha mitany tandalana dans un état de droit. Hoe inona ny andraikitra ny olom-boafidy. Ny andraikitra ny olom-boafidy tompoko raha député izy, de parlementaire izy zay. Mampandany lalàna, afaka manolotra lalàna, de manara-maso ny asany exécutif fa tsy manevateva na manambanimbany ny exécutif. Mitodiky aminao, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, chef de l'administration. Olona fehezinao misolo tena mpanjakana satria misolo tenanao amin'ny zavatra rehetra zay ataony. Tsy idirako ny adin'olona roa lahy tompoko. Raha ohatra ka nisy ady tany, tsy fantako ina ny fotsiny ady, fa ny zavatra fantako fotsiny, de nanevateva mpiasam-panjakana voalohany. Solo tena mpanjakana manao fanamiana anteny ny député anankiray tany Majunga 2. Amizay rehefa nijereko tsara le vidéo teo, de tsy manao samboady le député. Fa sahala amin'olona tsotra manao polo mitovy amiko zao izy. Nefa cérémonie officielle mivonjeny. Ny fisoloatena mpanjakana tompoko de misolo tena ny ministre ny fampianarana chef Cisco. Satria anao ohatra miandany am'le député anao. Sy hiatsara velatsihy aminao nandehanan'le solo tena mpanjakana chef Cisco. Na hiatsara velatsihy am'le député, solombavam-bahoaka. Fa misolo tena ny premier ministre izy de misolo tena ny ministre ny fampianarana. Satria cérémonie officielle ny misy. Zay nahatonga azy nanao tenue. Nanao petit kaki. Fa ianao kosa andriamatoa solombavam-bahoaka, honorable zao manty anareo, de tsy nanao samboady anao nefa manevateva mpiasam-panjakana ambony, solo tena ny premier ministre, solo tena ny ministre ny fampianarana. Raha za tamin'ny toeran'le olona tonga de nangalako polisy anao de nisamboriko satria tsy afatarako anao ho député satria anao tsy manao samboady. Any anatiny cérémonie officielle.
Faharoa manarakaraka an'izany. Mihevitra anareo fa ho inona moa ianareo? Sy anareo rehetra, sy ny député rehetra fa misy député misainao. Mihevitra anareo ho inona ianareo kay eto Madagasikara. Satria manana immunité dia hanao zay tianareo hataonareo. Monsieur le Premier ministre, chef de l'administration, mijaly ny mpiasam-panjakana fa lasa ny député nge no mamindra olona miteny hoe ity sy tiako ty dia ity ny tiako, ity esory, ity ampidiry hoe. Izay nahatonga azy romotra amile chef de district amin'ny Majunga 2 satria misy olona eritreretiny ho adversaireny eto amin'ity Madagasikara ao Majunga 2 ao dia enao ve zany tsy afaka hiresaka amin'olona amin'ny mahasolo tena mpanjakana anao fa rehefa miresaka amin'olona dia heveriny fa hanampy an'ile olona hicontrazy amin'ilay fifidianana. Tsy mety zany. Tsy maintsy ampianariny ianao monsieur le député. Fa ny hadihadiko moa zany taiza anao nianatra za siditra amin'ile resaka fahaizana sinina. Satria eto ambonin'ny tany tsy voatery hoe manana diplôme ianao vao mahay miaina. Tsy voatery hoe manana diplôme ianao vao mahay ny antsoina hoe savoir être na savoir vivre. Zavatra efatra ny maha-olombelona ny olombelona. Savoir, savoir faire, savoir être, savoir vivre. Moa ve misy aminareo olom-boafido sasatsasany izay savoir être sy ny savoir vivre zay. Mihevitra anareo fa ambony lalàna satria manana immunité dia manevateva olona. Sy olona ray ihany, sy mpiasam-panjakana ray ihany ataonareo an'io. Dia nijereko ny règlement intérieur anareo amin'ny Assemblée nationale, dia nijereko koa ny article marobe disposition constitutionnelle dia tsy anatin'ny asanareo anatin'ny constitution ny mamindra mpiasam-panjakana nefa ataonareo le izy. Raha nijerena ny siady io crédit anaovana intervention amin'ny resaka développement io. Anticonstitutionnel nge io ry honorable vavy sy honorable lahy. Satria nareo juge parti fa zay mizaka sy miteny. Ahoana moa zany nareo micontrôler ny asan'ny exécutif nefa mitatambola. Juge nareo ny parti. Sady contrôleur zany nareo raha ohatra azo tenena anazy matière de finances publiques sady ordonnateur nareo ny comptable. Nefa misy ny principe de séparation. Ce qui ordonne ne paie jamais. Dia tokony izy koa zany ce qui contrôle ne manie pas les deniers publics. Tsy tokony kirakira ianareo zany nareo solombavam-bahoaka nefa tsy haiko na grâce avy aiza ny nanomezana anareo hanao ny asan'ny exécutif satria nareo no présider les commissions. Dia ny akamaroanareo solombavam-bahoaka mpandraharaha. Dia mbola juge parti nareo satria nareo ihany koa no mikirakira le marché public, manorohoro ny solotena mpanjakana. Izay tokony tantana an'io volan'ny siady io zay 1 milliard 200 millions de francs par district. Itsaky ny 119 zany 119 district zany misy an'io 1 milliard 200 millions de francs. Aiza amin'ny andininy sy ny andalany ao amin'ny lalam-panorenana no manome alalana ny solombavam-bahoaka hitatana an'le siady, hitatana an'le crédit, hitatana an'le vola. Lasa ordonnateur, lasa exécutif. Sy ny teny zahay dia averinareo hoe adala. Ka zahay eto dia miteny aminao ma-président, miteny aminareo moa zany fa tsy anao rery fa betsaka nareo manao azy ma-président synady. Zay tsy mahasahy nareo fa matanjaka nareo. Nareo ny tompony lalàna manana immunité. Fa tsy faly aminareo izahay administrateur civil. Ampitaina aminao zany monsieur le président de la république, monsieur le premier ministre, nareo membre du gouvernement, nareo membre du bureau permanent ny assemblée nationale. Tsy faly aminareo zahay satria manimbazimbanay anareo. Manomboka am'izao dia hasehonay zany tsy fahafalianay zany. Fa amin'ny fomba mendrika, amin'ny fomba mihaja. Dia fanomboako koa azy zao vidéo zao ma-président fa nangataky ny avaliny membre de bureau hanao azy. Matikisa nareo namana fa za tompoko dia tsy hanao toetrana kisoa ka hiara hihosina amin'ny kisoa anaty vovoka sy anaty fotaka. Fa tenin'ny administrateur civil nianatra na vita master dia nanao concours dia nianatra 2 ans n'antsoina hoe administration publique teny amin'ny ENAM, administration territoriale générale et territoriale, nianatra ny matière rehetra marobe
de tenin'olona zay no tenenako eto fa izahay de tsy faly ary malahelo ary mangataka izahay handraisana fepetra. Monsieur le Président, inareo IRD, nareo Mapara, nareo UPAR, de mbola fahinareo reny hanao candidat amin'ny anarany antokonareo reny olona sahala amreny. Mba tsy hosivana kosa rangana de tsisy lalàna miteny hoe izao ny diplôma takina mba hosolombava-bahoaka. Fa mba tsy hosivana amy resaka comportement. Le savoir être tompoko sy ny savoir vivre. Le fahaiza miaina sy ny fahaizany hipetraka ho maha olombelona mba angatahina. Fa ny olana eto zay manambola voalocation de manambola anaovana propagande de afaka milatsaka na dia olona tsy mendrika hosolo ny vavan'ny vahoaka eto Madagasikara, tsy mendrika hisiéger ao amin'io assemblée nationale io, fa noho ny fananany de afaka milatsaka izy de afaka manao zay tiany hatao. Androany ianao manao zay tianao atao monsieur le député, sy nareo zay député zay fa nanazimbazimba piasa mpanjakana teto amin'ity Madagasikara ty, fa rapitsonareo mbola ho tsarainy tantara. Nareo mieritreritra fa tsy afaka manao ninonina zay. Ekena, tsy afaka manao ninonina zay. Fa kosa enao ndreare hoe handoan'le caution-n'olona, manakarena enao. Manakarena enao de aloavy daholo ary ny caution-nay rehetra, fa hilasaka koa zay de enareo mieritreritra fa tsy ho lany zay reo milasaka. Mampirisika ny fonctionnaire rehetra sy ny olona manana intelligence, manana savoir vivre, sy ny savoir faire, sy ny savoir, sy ny savoir être. Ndao tsika mba hilasaka hosolombava-bahoaka satria isika no mendrika an'io. Fa aza viraviraina tsony amreo olona reo ny fiandrianam-pirenena satria zany parlement zany de institution de la république. Olona tokony manolotra lalàna, mifidy lalàna, hanaja vahoaka. De olona sy tokony tatambola sy ady ry zareo reo de omena faveur izy, saiko na grâce na faveur de ampitantaninazy io, sady exécutive zany izy no parlementaire, de zay no mampidingin-drambo azy reo satria zavatra mbola tsisy eran'izao tontolo zao ny parlementaire mitantana crédit. Ka hanika manao ny asanareo exécutif, izy ny asantsika exécutif de averiny hoe ambany daholo ny olona rehetra. Ka izahay de mangataka amin'ny ministère ny fitsarana satria mety hitorina namanay tamin'ny fanalambaraka, fandrahonanao fady, fanaovana tsinitsiny zay nataona solombava-bahoaka. De ho hitatsika eo izy manana immunité zao, fa ny fahafantaranay azy zay koa mahay lalàna de abaribarinay nenay. Une fois vao accepter ny candidature ny député de tsy député tsiny izy fa simple candidat, simple citoyen. De am'izay fotoana zay no halatsakay la fitoriana. Haitana azy hoe manana immunité zao. De fakahitatsika monsieur le député ianao sy azo atao ninonina zany fa tsy mipangalatra koa sy tsy fantampitsony fiany no hogadrainy eto. Hosaziny lalàna. De hitatsika eo na avocat zatiny aminao ao. Rehefa tsy eo le immunité nao. Une fois vao accepter ny candidature anao. De olona tsotra anao. De hampafantarinanao hoe nianatra lalàna nandritra ny 5 taona zay ny ampy 2 taona. De fakahitetsika hoe izy ny mbola hasahy hanao ny toetra sahala amin'ny ataonareo io. Fa zay ho ny olona mieritreritra hoe siady aminareo zay tsia. Ahoana moa efa maliko aminao zao ve CRBC? Ny toerana misy anay ngeka ambonina de zahay quelque raha tsy mahavoalo caution io. Baka plus 5 ine zay vao plus 2. De zay ko mba angataky ngamba razongatany ao ngamba ataovy CP agny koa ny diplôma midrenam manao concours hoe. Sy ny manao magistrat, sy ny manao commissaire, sy ny manao raha mba ataovy diplôma CP. De hitanareo ny comportement reo olona mivoaka avy ao rehefa CP, diplôma CP na baka na BPC no afaka manao an'izany. Fa zay ho sisy RABC. Misy olona manantena fa io fa hitabataba ry Paolo sy ny sisa zay sy hitabataba. Fa zay kosa de miteny hoe malahelo zahay tsy mahafaly anay. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, nareo membre ny gouvernement, nareo membre ny bureau permanent ny Assemblée nationale hoe mba misy fananarana avy aminareo de anahoanareo antoko politika mitodika aminareo ao.
ny rôle natoko politika ny parti politika de mitady olona mendrika atao candidat amin'ny fifidianana rehetra zay misy amina firenena iray tan-dalàna, mitady olona mendrika hatao candidat. Zay ny asan'ny antoko politika. Nataonareo ve ny asanareo? Mendrika ve ny olona nataonareo candidat? De nareo ihany hitsara azy amin'ny alalan'le vidéo malaza be io hoe tena nanao ny asany ve le antoko nandatsaka an'ilay olona manevateva nareo satria ianareo mpitondra fanjakana ambony ihany ny soloan'le olona reo tena. Zay ny antony teny, zay ny antony antsoina hoe représentant de l'État. Fa na isika ngamba mety tsy mahay azy. De apitaina aminareo namana manomboka eto. Ataovy tsara ny comportementsika mba hanajan'olona tsika koa. Mipetraha amin'ny toerana neutre tsika. Ho avy ny fifidianana, ho avy ny zavatra rehetra. De zay tenen'ny texte no ataovy. Fa hitanareo ny zavatra mitranga zao. Fera manompony regny mpanao politika. Zay tsisy diplôma regny de fanambaniana ihany tsy maintsy valiny satria tsy nianatra. Tsy manana sisy raisonnement io. Tsy manana ny savoir vivre io. Sisy savoir être io. Nefa fa tsananany le savoir, sy ny savoir faire efa tsananany. De mbola tsy manana le ray ambiny izy. Savoir vivre sy ny savoir faire. Noho izany, manomboka eto, za tsy mandidiny membre ny sinady. Tandremo. Sao hitsolelaka mpanao politika. Tandremo ho iaho. Sao hanaraka baiko nireo mpanao politika sy manjary reo. Tandremo. Sao de hanaraka baiko n'olona tsy lehibenao. Zay tenen'ny lalàna sy ny lalam-pandroenany. Satria n'olona tokony ho lehibe eto, de ny président de république zay voasoratra anaty constitution. Zay nio, sy ny prime ministre. Indrindra lehibe ny gouvernement, lehibe chef de l'administration, zay ny lehibe sika fonctionnaire. Fa sy soratra anatin'ny constitution sy ny loi rehetra am'reziratsika, ny asatsika, sy ny déontologie sy ny sisa lalàna rehetra. Sy soratra hoe député sy sénateur ny lehibe tsika. De mbola asakasaky n'izay sagnagna zay mbola hagnaraka ny baikony. Mitoboka amin'ny ministère rehetra eto Madagasikara. Atakalonareo ministre, SG, DG, ny derahasy, ny toeranareo ny voninahitry ny mpiasam-panjakana. Satria ny député ny afaka mitabatabanareo ao amin'ny assemblée ao sy ny sénateur ao amin'ny sénat ao. De mba aza atakalo am'izany. Fa zay tsy mampandroso ny administration publique. Mihorohoro ny mpiasa, mihorohoro amin'ny affectation, mihorohoro amin'ny abrogation. Olona efa tsy manana sy ampy karama, sisy tragno hipetrahany, ny sasany moa indemnité de logement 2 alina, 5 alina. De mahatsiaro ampamaky boky hoe le fiainany niainany andevy tany amin'ny 1700 no iainanay mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Fanandevozana no ampiaininareo anay. De aiza moa tsika sy korosofana, aiza moa ny administration publique sy hinana ny fatiny. Matoa ny olona tsy mandoa hetra. Matoa ny olona tsy miraharaha zany fian'ny fanjakana zany. De sisy le présence de l'État. Satria zimbazimbaina, vingavingaina ny solotena mpanjakana. Any amin'ny faritra rehetra any. Sy ny mpiasa mpanjakana. Ka ahoana moa ny hisian'le présence de l'État? Ahoana moa tsy mirongatra ny sécurité sy ny désobéissance civile, désobéissance fiscale, sy mety mandoa hetra tsony ny olona. De babangoana ny mbola mpanjakana. Satria sisy tsony ny tietanindrazana. Olona mpiasa mpanjakana ambony aza. Zimbazimbaina solom-bavambahoaka tsy manao samboady. Amasin'olona de izy mbola mitena lao vidéo. De hoaiza ny mpampianatra zapy? Hoaiza ny mpampianatra amin'ny EPP, ny mpampianatra amin'ny lycée? Manjaka loatra le mpanao politika nefa tsy ampy bagage. De raha vao tsy ampy bagage, de rehareha sy oeraoera ny nanampian'le bagageny, de manambany olona, manatsatsy olona, manevateva olona. De raha mbola izany ny hitohy. Miala tsiny amin'ny vahoaka malagasy zay mpiasanareo. Tsy ho vitanay ny asanay.
ampanaoviny député ny sonia, ampanaoviny député ny dossier administratif rehetra, ampanaovin'ireo député reo ny fisolotenam-panjakana de metenu izy ampanaovy tenena polisy, gendarme, miaramila, administrateur civil, ampanaovy tenena adjoint d'administration regny, ampanaovy tenena assistant d'administration, ireo solombavam-bahoaka sasasasany reo, sy izy rehetra. Marobe ny solombavam-bahoaka fa misy sasany manana fahendrena. De tadidizo zay sy amalifaty fa 5 taona anao maolo mafidy anao fa zahay eto mandrapaharetiretinay fa zahay tsy ho tratrany piège nareo solombavam-bahoaka sasasasany hibloqueny machine administrative satria rangitinao zahay de mitodika amin'ny namany chef district satria Mazenga 2 misaotra besaka collègue, misaotra besaka fa manana réflexe anao tsy nidina ambanin'ny tany, tsy nidina mifotaka araka ny teneniko zay hoe misy biby rehefa izy zany mahafalifaly azy mihosona mifotaka ao sy ny vovoka, sy teneniko le biby zay ny mahalezy azy. De isaorako anao collègue Nicolas SG-ny Sinady manana le réflexe fa na teo ny maha-olombelona fa raha salamiko aloha de tsy fantako hoe raha zany nataony regny mety tsy fantako le izy fa mila mifanaja isika sy natao hedina nanaovako an'ity vidéo ty. Isaorako ireo rehetra zay nankaherin'ny koro, ireo rehetra zay nampatsiahy ny asanay, ireo rehetra zay nalahelo tamin'ny fanambanimbaniana ny solitenam-panjakana, ny mpiasam-panjakana. Isaorako ianareo zay nikalmenay fa zahay moa na tsy kalmena de kalma foana fa misy ny eritreritra anay hoe tonga de hanidy ny bureau-panjakana sy ny vahoaka malagasy mampiasa anay no nanao le toetra tsy mendrika fa olona ray roa telo de tsy zany no hanasazianay ny vahoaka malagasy eto amty Madagasikara ty fa kosa mananazo zahay teny hoe tsy faly zahay, tsy faly, tsy faly, tsy faly. De ny angatahana sy ny administrateur civil irery ihany no hajaina mampiasam-bahoaka azy, mpiasam-panjakana azy fa mpiasam-panjakana rehetra de tokony mendrika ho hajaina satria tsisy ambony tsisy ambany eto ary misy ny teny hoe zay mangina volamena tsy azo atao ny mangina manoloana ny habibiana toy ireny, manoloana ny fanimbazimbana toy ireny tsy azona atao ny mangina fa any androany volana na any taona raha tena tadiavinareo ny mokondohanay de mbola ho avy zay fa ny tsy anaovanay azy soa de ny vahoaka ny lolo havinay atapony loha fa tsy olona anakiray zay nanimbazimbanay na olona roa na olona telo raha katonay ny machine administrative de ny vahoaka ny victime sy fitiavana tanindrazana zay fa kosa ny fampianarana sy ny tenenana de hampisaitsaina ny olona rehetra indrindra ny mpitondra fanjakana ambony président république, premier ministre lehibe ny gouvernement, ianareo membre ny gouvernement, ianareo membre ny bureau permanent ny assemblée nationale, mba anaro rangany mpiara-miasa aminareo mba anaro mba asivo code de bonne conduite raha fa tsy asiana sivana amin'ny diplôma ihany ny filatsana ho solombavam-bahoaka na parlementaire misy sénateur koa mbola manao io asany io asa rasy io mba asivo code de bonne conduite na de bonne manière ho le olona zay mba asina resaka déontologie mba soratana miaraka amin'ny règlement intérieur ny zareo ao mba hihanajany reo olona reo mba hahafantarany an'izany hoe savoir être sy ny savoir vivre zany raha fa tsy manana savoir izy tsy manana savoir faire mba tokony hanana savoir être sy ny savoir vivre amin'ny maha-malagasy azy marina fa tsy mitovy ny olona nitaizatsika ry honorablisany fa kosa misy règle sociale ubi societas tokony hapetraka ihany de mifahaiza miaina ny fifanajana samy malagasy na mieritreritra ambony anao na mieritreritra olo ny hafa ho ambany de aza mifandranitra salamy regny fa ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry tompoko de tsy maintsy miara-miasa ho an'ny vahoaka
le fiaraha-miasa dia ny fiarahana cohabitation fa tsy hoe fiaraha-miasa itsobohanao ny asany exécutif ho tantaninao ny siady tsy zay fa miara-miasa manaja ny vahoaka miara-miasa manaja ny vahoaka ka tsy ho lava resaka aho tsy hiady manolo le zahay administrateur civil zay grand corps izay mpiasam-panjakana rehetra fa mafy loatra nanaovanareo anay affectation fambanimbanina inona zany ny ainan'ny mpiasa malagasy ny karama tsy ampy ny gré indiciaire tsy aligné ny karama ray volana sy mahatody le volana manaraka dia mbola ampiana fanimbazimbana sy fagnambanimbaniana sy toetra ratsy dia mety tsy aken'Andriamanitra zany tsy aken'ity tanomasina ty tsy aken'le vahoaka zay samy tompoitsika ataotsika ty io dia mitodika aminareo monsieur le président monsieur le premier ministre sy nareo ministre rehetra hoe sy hijery zahay hoe mbola halatsakareo ve ny olona salamy reny raha mbola halatsakareo izy dia mety aminareo zany ny zavatra ataony mety aminareo ny agissement-ny mety aminareo ny toetrany dia raha fa manao toetra salamy igny izy ka hindrahindrainareo dia hanao koa ny hafa fa zahay tsy hanao zany fa ataonay ny asanay hajainay ny vahoaka hajainay ny tanindrazanay hajainay zay lehibe voasoratra nomeny lalam-panorenana fahefana zay tena lehibenay dia mifanaja asika dia ao moa zany manao ny asany représentant de l'état dia manao ny asany koa ny représentant du peuple ny zalay sasany dia anjaran'le vahoaka ny tsara hoe iza marany tena rangory fototry ny hafa eto amin'ity firenena ty ka mahatonga atsika tsy mandroso mpiasam-panjakana vesan'olom-boafidy zay ny fanontaniana apetrako farany ka dia makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy engane samy tahin'Andriamanitra sy ny razany alakobary isika rehetra ka samy hitsakotsako an'izay nitenenina zay tsy ady no natao teto fa fanehovana ny alahelo fitenenana mahakasika ny lalàna hoe zao ny lalàna mifehiny zao dia ny fitenenana hoe raha tsy manana savoir asika tsy manana savoir faire tokony hanana savoir vivre sy savoir être ka makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy